Mahakasika ny baolina kitra izay dia nitondra ny heviny Andriamatoa Ministra ny Fanatanjahantena Andriamoussa Souzanise taoriny farisehan'ny Barea tamin'ny samavetratra enina noray tany Mahajanga tamin'ny lalao miverina izay nikatroantsika tamin'ny RDC zany ka nambarany ary fa mamperitreritra iny voka-dalao iny ary tokony fongorina ny zavatra rehetra tsy mampandroso ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra ity. Mijery akaiky taranjo ny ministera rehefa nilazaiko tamin'ny taondasa sy tamin'ny fotoana izay natokavana teto fa anisan'ny taranja mijerena akaiky io. Ny zavatra somary manahirana dia misy zavatra tokony fongorina eto Madagasikara. Misy fomba fanao mahazatra izay tsy nahasoa kanefa dia izay no tsy maintsy fongorina aloha marary ny baolina kitra ekeko izany. Fa mitondra ny vahaolana amin'ny alalan'ny fametrahana ny politique nationale des sports, amin'ny alalan'ny fiarahana miasa sy miaraka akaiky amin'ireo mouvement sportif indrindra fa ny fédération malagasy ny baolina kitra ohatra dia ngamba somary ray lazany ity dia mety ho gadonareo hoe tany amin'ny lalao mandroso dia fantatritsika ny izay natao tany amin'izao dia fantatritsika ny vokatra lalao miverina aty amin'ny tanitsika enina sy ray. Misy zavatra mampiheritreritra ihany ao ambadika izany mialatsiny raha miteny an'ity satria hiverina fa ao ambady marina ekenina fa efa tsy qualifié intsony tsika na nandresy na tsy naresy fa dia hiveriko fa misy zavatra izay le ataoko misy zavatra fomba fanao tokony fongorina hanatsarantsika ny baolina fa tsy milavolefina ary tsy miravoravo-tana na ministera fa hiara hiasa mandrakariva fédération mitady ny vahaolana hanatsarana hamerenana indray ny lazantsika amin'ny baolina kitra io. Azo fantarina ve tompoko izay zavatra hoe toe-tsaina tsy maintsy fongorina izay? Io moa zany dia toy ny zavatra rehetrarehetra be dia be ny zavatra tsy mety ngamba tsy eto ny tanisanana izany fa isy fotoana hiresantsika baolina kitra rano fotsiny amina resaka ambony latabatra miaraka amin'ny mpanao gazety amin'izay fotoana izay tsika dia eo tsika manaporitra izao ilay zavatra tsy mety izany dia zavatra ho ataontsika manokana mba hoentsika manatsara satria na ianareo mpanao gazety ry manana zavatra hevitra tsara koa nareo fa tsy nipikiriko tsy ny mpanao fanatanjahantena rery ihany akory no manana an'izay fa ny fahitanareo mpanao gazety raha mampitaha amin'ireo any amin'ny firenen-kafa ianareo dia mety mba misy hevitra hitanareo fahitanareo ianareo ny mafantatra zavatra be lehibe no izahay raha ny tena marina raha ny zavatra resahako anareo zany dia mihina fa fantatrareo daholo zany fa ny fotoana iresahana azy